Flou nasionaly ny antoko dimy mitoy ny fitetezam-paritra any amin'ny faritra loatra mangoro amin'izao. Fakana tany etsy ambotry manjaka tsy nanjainy mpitondra ny lalàna ny fe ho ny hetsika roy. Bakalorea fiodinana faharoa tsy ny fanalavitra tamin'ny fiodinana voalohany laza adina. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahita lavitra MBS amin'ny ity niany ity Alarobia 17 ny volana Oktobra 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampanajanga ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nitantsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo moa dia mitoy ny fitetezam-paritra izay ataon'ny Flou nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao fotoagna izao. Tamin'ny omaly dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune Morarano Gara tao Moramanga ny ireo candidat ho bentanana sy ny candidat ho mpanolotsaina ao amin'izany commune izany. Tahaka izao no hitaterany Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala azy. Andria Tolofana Laingo na Ilaingo no candidat natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho bentanana ao amin'ny commune Morarano Gara district ny Moramanga izay mitondra ny larana voalohany ao anatin'ny bileta tokana. Tany antoerana nanolotra azy tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zava-dehibe ny fankafantarana eo amin'ny candidat sy ny vahoaka eny fotony hoy ny filohan'ny antoko dimy. Tian'olotra anareo aho sy te hampafantatra anareo izay mbola tsy mahalala azy tsara Ilaingo. Izay zanakareo aty sady candidat tsika ato amin'ny tiako Madagasikara. Tena ilaina mampafantatra azy. Tsy ahita candidat ohatran'io tsony anareo. Izy ara dia zana ny tany dia ahoana na tokony anao aty. Tena tia hampandrosan'ilay tanàna aho izy fa mampalilo azy ilay tanàna. Tena izay tena. Resaka foana izy letiko avy any Moramanga nakaty. Mampalilo aho izy fa tokony handroso tsara ilay tanàna. Ekizy tokony hianatra tokony hadio tsara. Io mera izay natao candidat io dia ny sahanany ekizy mianatra ny tena mamaky aloha amin'ny PP. Tena maika mihitsy hoe ampiampiaraka. Mbola kely raha vao tsy mainy ekizy ato na tsy vao mainy izany tanàna dia lasa bato dia mora mbakain'ny olona foana. Zay ihany tena ilana aingana. Vonona ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune Morarano Gara hiatrika ny fifidianana. Lara-pamehana ho an'ny candidat Laingo ny sehatry ny sosialim-bahoaka. Ny fampidinidinika na tamin'ny ray aman-dreny na tamintsika anak'Andriambavilanitra dia efa nahen'ny marary antsika. Tsapa ihany koa ny tombotsoa be dia be misy ato anatin'ny commune atsika ka tsy avelatsika ohatry ny rano andamosingany izany tombotsoa tokony hirotsaka amin'ny tokantranontsika tsirairay avy izany. Misaotra ny dada Ravalomanana ihany koa nametraka fitokisana aminay. Nandalina tany an-drenivohitra tany izany atao hoe fitantanana sy ny fiarahamonina aty ambanivohitra ary niainana izany. Ary mbola tantsaha aty koa amin'izao tsika amin'ny teny izao satria mamboly izay ina dia miasa ary. Ny tonga miaraka no fanombohany ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Mitoy ny fidinana ifotony izay ho ataon'ny candidat mba ahafantarana ireo olana izay sedrainy imponina ao Morarano Gara ka mba ahafahana hitondra vahaolana amin'izany. Tsara ny manamarika fa isan'ny notsidia ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka izay voafidy tao amin'ny distrika n'Ambatondrazaka ny tanàna ny Ambohibolakely, Marovoay, Andrindra, Ambohibary, Morarano Gara, Ambohimanja, Ambohidrano ary Ambohidray. Tsy mijanona hatreo rahateo ny dian'ny filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana mampafantatra ireo candidat izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao manerana ny nosy. Raha izay ny any amin'ny faritra loatra mangoro dia magnano ny nazy ihany koa ny eto Antananarivo renivohitra ny candidat Rina Randriamasinoro izay mampitoy manohy ny fidinana ifotony izay tanterahany ihany koa.
Tamin'ny tiany ity dia ny tany amin'ny boriboritany voalohany no nanaovana ny fitsidiana ny tafagna mivantana tamin'ireo mponina teny anivon'ny fokotany kiraikiraiky teny. Germain Menjanahary, Manora Andriamalala. Niainga teo amin'ny tetezan'ny Bekiraro ny fidinana ifotony sy ny fampitafana tamin'ny vahoaka ifotony izay nataony ny kandidarina Randriamasinoro izay natolotry ny antokotiko Madagasikara ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ary mitondra ny lalana faharoa ao anatin'ny beleta tokana. Taoriny teo amin'ny Bekiraro dia niazo an-dranomanalina sy ambodin'ny sotry ary hatreny an-Vaovao Mbs sy ny ekipa niaraka taminy. Fampahafantarana ny mahakandida azy sy ny famantarana ny olana fototry ny mponina ary ny fampiresahana mivantana amin'ny vahoaka iny fotony no tena antony ity fidinana ifotony ity. Nisy raha teo ny fizarana ny manifesto ny kandida nandritra ny fotoana. Zavatra natao androany zany mijery zay ny fanoloan'ny asa le imo rehetrarehetra tsy maintsy natao reny mbola nanohy ihany koa mijery ny zava-misy eny amin'ny olona rehetrarehetra teny ambany tanana rehetra teny zany dia araka ny teneniko foana moa hoe tsy ao anatin'ny propagande akory no anatanterahana ny asa fa lasa mifamita karaha zay ny atao kanefa nazanaty zany misy ny asa zay tsy maintsy fitaina maika aloha satria fa avaratra ary le olona efa tena mijaly tanteraka dia ny zahana mitondra vahaolana ho an'ny zareo dia mbola manohy foana zay ny fidinana ifotony mijery ny zava-misy eny atoerana. Ny fifankazahoana sy ny fifandraisana goavana eo amin'ny nametrahana fitokisana sy ny mametraka fitokisana no ahafahana mitondra fampandrosoana. Zava-dehibe arak'izany ny fidinana ifotony mba ahafahana mamantatra ny olan'ny vahoaka. Laharam-pahamehana ny fikarakarana sy ny fanaovana ireo foto-drafitrasa izay ampiasain'ny olom-pirenena hoy ny kandidarina Randriamasinoro. Mitohy hatrany ny fidinana ifotony izay ataony ny kandida. Impodiagnatsika ny koragna mahakasiky ny fitetezam-paritra izay ataon'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoagna izao. Araka ny fanambara teo moa dia any amin'ny faritra laotra mangoro iny ity filoha ny antoko tiako Madagasikara ity. Tamin'ny niany dia ny tao amin'ny commune Antanambe sy ny commune Ambohitrarivo no nitsidia ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara sady nangorana ihany koa ireo kandida ao anatin'ireo commune voalaza teo ireo. Raha ny ao amin'ny district ny Moramanga no desana dia ireto avy ireo kandida izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho ben'ny tanàna. Andriamahantatsoa Estela ny ao amin'ny commune Sahamamy, Rataizy Anjanahary Rodina ao amin'ny commune Andranobe, Ravalosoa Done Armanana Andoksi no ao amin'ny commune Andilana, Randria Mbonilaza Bienvenue Simon na Isamby no ao amin'ny commune Andrebakely, Ramiandry Zato Automne na Totom no ao amin'ny commune Vohitsara,
Randria Salama David no ao amin'ny commune Amboavary, Ralay Arnour Set Albert no ao amin'ny commune Voimena, ary Ramar Jauna Samuel no ao amin'ny commune Ambodimanga na fantatriny maro amin'ny hoe Jauna mo izany. Ireo izany no candidat izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho fidina ao anatin'ny distrikany Moramanga ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro, ary any an-toerana manolotra n'izany amin'ny fomba ofisialy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Izay ny momba niny fa lafim-baovao hafa kosa indray dia nisy fantatra fa manana ny candidat izay atolotra ho ben'ny tanàna ihany koa ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune Ambohimanga Rova, tahaka izany ihany koa ireo lisitry ny mpanolontsaina ny tanàna. Mba fantariny Yasina Andriamalala amintsika izany eo amin'ny rindrantsary ny Mathieu Prancy. Olana maro no sedrain'ny mponina ao amin'ny commune Ambohimanga Rova amin'izao fotoana izao. Ankatoko ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina isika amin'izao fotoana izao, ka ny candidat ny antoko tim dia manana vidina matipaika entina mpandrosoana ity commune ity miaraka amin'ireo mpanolontsaina miara-dia aminy. Ity candidat ity izay antokana nazo sodrano avy amin'ny filoha nasionaly ny antoko tim Marc Ravalomanana. Ny zavatra mitranga moa zany tonga ity fifidianana dia mampafantatra ny tenako zany fa za Madame Yoly mitondra ny laharana 5 no candidat atolotry ny antoko tiako Madagasikara ary nahazo ny tsodrano avy amin'ny filoha mpanorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Président Marc Ravalomanana. Tsisy afa-tsy ny tenako no candidat atolotry ny antoko tiako Madagasikara fa raha misy ny ankoatr'izay dia tsy avatỳ amin'ny antoko tiako Madagasikara tsy akory. Vina misy dia misy ary maro dia maro, raha tsy laza tsotrako ny fananantany izay tena manahirana dia manahirana tokoa raha eo amin'io commune Ambohimanga Rova io, satria tsy misy ny birao ny hanaovana ny fikarakarana sy fanampiana ny olona amin'ny resaka fananantany. Manarak'izay koa ny eo amin'ny resaka rano jaly Ambohimanga Rova nefa eny dia feno source d'eau tsy tokony hijaly zany raha ohatra ka karakaraina tsara ny foto-drafitrasa izay ohatra ireny pompin-drano ho an'ny daholobe ireny lasa toa sarivongana fotsiny, satria raha tsy teny aho hoe ray na roa isan-jato sisa no mba mandeha ary zara raha misy rano. Atolotra amin'ny fomba ofisialy rahampitso eny Ambohimanga Rova moa ity candidat ny antoko tim ity sy ireo mpiara-dia aminy. Fa eo amin'izay fiomanana sy fiatrena ny fifidianana izay hatrany dia mihetsika sahady ary tahaka ny efa mahazatra hatramin'izay amin'ny fanampiana ny tantsaha mitovy aminy ny candidat izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny commune Ambohibao Sud. Tamin'ity niany ity dia niavaka nihetsika satria nisy ny fanolorana fitaovana nandesina nanatanterahana ny fanavaozana ny tohadrano bevata ao amin'ny izany Ambohibao Sud izany ho an'ireo tantsaha izay mpiompy avokoa. Ny antoko tiako Madagasikara no nanolotra n'izay fitaovana izay ary nanatrika sy niara-nisa lahy tamin'ny asa tana maro nataon'ny mponina tao an-toerana ireo candidat ho mpanolontsaina sy ny candidat ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambohibao Sud. Rahantsika izay fanadidina izay amin'ny rindrantsary ny Mathieu Prancy. Ny taona 2024 no nahazoan'ny commune ambanivohitra Ambohibao Sud ity tohadrano ity izay manondraka tanimbary 10 hektara ao anatin'ny fokontany maromaro sy ao amin'ny ampahan'ny commune ambanivohitra Ambohitrony izay mifanila aminy. Efa antotra ny foto-drafitrasa ankehitriny ka niara-nisa lahy ny mponina nanavao izany tohadrano izany. Nisy ny tolo-tanana nataon'ny tim ao amin'ny distrikany Manjakandriana tamin'ny alalan'ny fanolorana hazo madrie miisa 470 apetraka eo amin'ny vavan'ny tohadrano. Araka ny zavatra natrehantsika androany moa zany dia avy tetsy amin'ny fanamboarana barazy izay anondrana tambary amin'ity atao hoe Lemakanosy ato amin'ny commune ambanivohitra Ambohibao Atsimo ity. Rehefa eo amin'ny 10 hektara eo izy io. Ary io tena atoko ny fiainan'ny olona satria fambolem-bary midadasika io. Commune roa na telo eo voakasika io, commune Ambohitrony, commune
Botseny koa ary mbola ato anatiny dia izay eto anatin'ny commune Ambohibo Sud. Dia ny any amin'ny barrage io zany dia ny atoko tiako Madagasikara no nanolotra ny vanona izay vita amin'ny madré namboarina tsara azahoana manoka izany rano izany. Zato isanjato ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohibo Sud dia tantsaha avokoa. Efa fanaon'izy ireo ny miara-mientana tahaka izao na lehilahy na manangy, manavao ny tohadrany mba hiomanana amin'ny fambolem-bary. Manampy amin'ny fanatsarana ny vokatra ho azy ireo ny fanamboarana ity foto-drafitrasa ity. Ny tombontsoanay manoloana an'izao barrage zao dia ny fahafahanay manatsara ny volovary ato anatin'ny lemakanosy. Ny faharoa manaraka an'izany ny tombontsoanay dia mba manamora kokoa ny fiainanay amin'ny fikarakarana ny fambolena satria iarahantsika mahafantatra fa rano izay hoentina mamboly ny vary no tsy ampy dia zava-poana ihany moa zany ny ezaka izay tanterahana eo amin'izany fikarakarana ny fambolem-bary izany. Ny barrage moa zany ny ranomarina dia efa tranainy ihany izy io. Ireo kandida avy eo amin'ny atoko timma ny fanometanana daholo izay miara-miasa mba hahafahanay indray aloha mamelona an'ity lemakanosy ity ny alalan'ny fambolem-bary. Fiaraha-miombona ny mpamboly tanimbary zany eto Anosy satria misy barazy efa miorina zany eto Ambanitsinany tanàna dia misy zanakam-pelezana izay malala tanana zany nanao famatsiana ny fitaovana manotofana ny barazy io dia androany ny famotoana zany mba hanolorana ny fomba ofisialy izany fitaovana ho atonony izany. Dia ho an'izay tratrano rehetra zany dia miara-miombona eto manao an'izany fiombonana indrindra fa ny fanotofana an'ilay barrage zany manetsina an'izay mety manary rano rehetra. Dia ny tombony moa zany dia ny amin'ny fambolem-bary mba azahoan'ny olona mamboly vary mialoha amin'ny fotoana mba tsy ho tratra aoriana. Commune raika ao anatin'ny distrikany Manjakandriana i Ambohibo Sud, fokontany fito ny mandrafitra azy dia Antsimon'Anosy, Ambatomvikina, Moramena, Antanimenakely, Ambohitra, Ankazotokana, Ambohibo Sud izay azo lazaina ho renivohitry ny commune. Izay ny momba ny fanomanana ny fifidianana fa lafim-baovao hafa kosa indray dia naneho hevitra ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena hetsika roy tamin'ity niany ity, nambaran'izy ireo fa tsy manaraka ny lalàna izay mifehy ny fakana ny tanin'ny vahoaka ny fomba nataon'ny fanjakana manoloana ny raharaha Ambotry Manjaka. Teboka valo no tsy maintsy arahana ho izy ireo mba tsy hisian'ny korontana araka ny voalaza ny lalàna. Asina Andriamalala, Tahiry ny enina Ranariny Irina. Ny aiky ny hetsika roy fa tsy voaja ny fanjakana ny lalàna, ny zao fototra, ny fangararahana sy ny tenierana amin'ny terivamanta izay anotofana ny tanimbary etsy Ambotry Manjaka sy Akadamangaitos. Tapa-kevitra mantsy ny fitondrana ankehitriny fa apiato vetivety ny fanombohan'ny asa etsy Ambotry Manjaka. Tsaroana tokoa mantsy fa tsy nisy mihitsy ny dingana voaravitry ny lalàna izay manambara ny pitsopitsona ambaratonga amin'ny fifandresen-dahatra eo amin'ny vahoaka tompon'ny tany sy ny fanjakana milan'ny tany. Ireo dingana ireo izay tsy najain'ny fitondram-panjakana ankehitriny mialohan'ny fanombohana asa tetsy Ambotry Manjaka ka niteraka ireny savorivory tena aterana ireny. Amin'ny teny gasy angamba izy raha dika tsotsotra dia hoe fanalanan'ny olona amin'ny fananany noho ny filambahoaka. Dia misy lalàna mifehany io any amin'ny 530 aloha lalam-panorenana dia miteny fa tsy azo akesorona amin'ny toerana ilay olona raha tsy manao mamena indemnité ary filambahoaka ny analana anazy nasorana azy io. Zany hoe raha sorona amin'ilay toerana izy zany dia filambahoaka io fa tsy olona tsotra zany no mipetraka amin'ilay tany. Dia ny lalàna tany amin'ny 12 diditsy volana 12 ohatra 13 manazava an'izay hoe ahoana ny fomba arahana, fombafomba arahana sy ny didim-panjakana mampiatra azy tamin'ny 13. Dia misy dingana valo raha ohatra vakiny io lalàna io dia izay no tany saina teo. Voalohany dia tsy maintsy misy ny arrêté fanadihadiana ny commodité incommodité, enquête de commodité incommodité de commodité ray volana eo amin'ilay toerana dia milaza ny alaherin'eo ilay olona dia avy eo mamoaka ny décret
de déclaration d'utilité publique déclaration zany hoe fanambarana eo zany ny fanjakana ny tena miteny hoe ho asorona eto nareo fa misy asa filambahoaka mapetraka eto déclaration io dia fahatelo manao ny fanombanana ny onitra ny fanjakana zany hoe ohatrin'ny arany anonerana ny zoan'le olona fa tsy maintsy esorina izy metsy rehefa expropriation tsisy safidy fa miroso satria ambony noho ny fananan'ny olona tsirairay ny zoan'ny olona rehetrarehetra dia asorina le olona dia tombanana dia avy eo alefa manao alefa any amin'ny trésor le vola dia avy eo indray raha ohatra tsy maintsy mamoaka didim-pitsarana amin'izay raha le décret miteny hoe anao fanalana anareo zay anjaran'ny fitsarana miaro ny zon'ny olona sy ny fananana sy ny fahafahany no mamoaka an'izay didim-pitsarana zay fa tsy tonga dia miroso dia misy ny ordonnance ny tribunal miteny hoe miala amin'izay nareo asorina dia afaka mandako nefa le olona amin'ilay indemnité miady hevitra na miady varotra ary afaka mitory eny amin'ny tribunal hoe tsy mahafa-po anahy io indemnité io zay vao miroso any amin'ny paiement sy ny cession an'ilay immeuble zany le tany. Lafi ny fampianarana araka ny efa fantatra antsika jiaby nisy ny savorovoro nandritra ny fanatanterahana ny baccalauréat tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra teo iny. Malonga izay indrindra dia nanomboka tamin'ity nany ity no naverina ny andian'ny faharoa na ilay atao hoe baccalauréat deuxième session. Nanao akory ary ny fomba ny atrehan'ireo mpiadina n'izany tamin'ity nany ity. Asin'Andriamalala sy tahirin'ny enina Ranarynirina no teny an-toerana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Vao manomboka ny adina andian'ny faharoa ho an'ny fanadinana baccalauréat androany dia efa betsaka ny mitsikera momba azy eo amin'ny sehatra ny lazadiny. Ny tsy fahatomombanana noho ny fivoahan'ny lazadina meloa na ny fuite de sujet no antom-pisin'ity adina faharoa ity. Nandritra ny fanadiadiana izay natao tamin'ireo mpianatra manao ny fanadinana no nahafantarana fa tsy dia mifanalavitra amin'ny lazadina tamin'ny adina voalohany, ny lazadina izay anadinana amin'izao fotoana izao. Mitovitovy ihany zany le sujet fa somary novainy fotsiny le fanontaniana napetrana. Zao mbola tsy fantatra hoe ohatrany ahoana fitsarany zareo fa raha ny fijeriko aloha dia ohatrany mety ihany nataoko fa tsy hitako zany zay olana fa le deuxième session koa tsara ny fisiny. Tsy maintsy hoe miolona kinariny azo atao tokony hoe hitaky ihany aloha aloha any fa rehefa tsy afaka dia tsy afaka ohatrany misy tokanaina ihany ohatrany tsaratsara ihany le sujet 1 samby science dia sujet 2 samby fanjakana dia 3 samby philosophie mitovitovy tamin'ilay voalohany ihany. Iny zany aloha tena mbola tsy hita satria le relevé mbola tsy tonga fa aminahy manokana dia nitako tsy nety tamin'ny anahy le matematika sy anglais ngamba. Relevé voataky fa raha ny tokony zany efa mivoaka tamin'ny latsinainy fa ohatrany hoe mbola après 3 semaines vao mivoaka le relevé. Raha araka ny vaovao azo avy amin'ny ministera tompon'andraikitra dia anomboka amin'ny herinandro ny fitsarana ireo taratasy-panadinana ary andrasana amin'ny fiandohan'ny volana Novambra ny fivoahan'ny valim-panadinana. Ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra dia ny fijaliana amin'ny famatsiana solika satria maro ireo toby mpaminjara solika no tsy manana n'izany intsony indrindra moa fa ny eo amin'ny lasantsy. Raha ny any Anosy Be indray, Anosy Be Alville dia raha hafa no mandalo satria manjaka ny alatra solika ka ny gazoil no misy mangalatra amin'izany. Efa nisy ireo olona tratra araka ny tatitra avy amin'ny zandarmeriam-pirenena any an-toerana tahaka izao ny andindin'izay andesiny noro fitiavana eo amin'ny rindran-tsariny Manora Andriamalala. Piasan'ny orinasa mpanjakana Jirama Efada tratra nangalatra gazoil tany Anosy Be raha ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary androany. Gazoil natokana ampiodinana ny milina ao amin'ny foibe famokarana herinaratra atao Anosy Be ity nangalarin'ireo olon-dratsy ity. Natao tao anaty jerikana gazoil 7 no efa feno raha toka mbola nisy 7 hafa efa vonona ho fenoina. Andro alina no nanararao tandro Efada ny asa ratsy ny tao ampiasana ihany. Tafaporitsaka moa ny mpiambina rola ary mbola karoina mafy amin'izao. Mbola mitohatra ny fanadiadiana taon'ny zandary hitadiavana ireo mpiambina tafatsoka.
Fa eto Antananarivo renivohitra dia misy ny ezaka marobe izay vitany mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny izao. Amin'ity niany ity dia ny eo amin'ny sampana DDNSI izay misahana bebe kokoa ny fampivoarana ny sehatra nomerika sy ny fifandraisana no tateriny noro fitiavana amintsika. Iray amin'ireo sampandrara-miasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny DDNSI na ny Direction du Développement Numérique et des Systèmes d'Information. Maro ireo andraikitra saniny toy ny famolavolana paikady hampandrosoana ny sehatra numerika, ny fanomezan-danja ny tontolon'ny fifandraisana ahafana mandray fanapahan-kevitra, ny fametrahana paikady ikatsahana hatrany ny fampivelarana ny lafin'ny fitantanana. Tao anatiny efa taona, tsy ny kely soroka ary nanao izay ho afany tamin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo ny DDNSI. Santionany tamin'ireo ezaka vita ny taona 2012, ny fanaraha-maso hatrany ny lafin'ny fitantanana ny tsena, ny fiarakaretsaka, ny fampidiram-bola teny anivon'ny boriboritany, ny tranomboky munisipaly ary ny maolona. Teo koa ny fanampina ny ara-teknika, ny fanamboarana ny fitaovana sy ny tambajotra, ny fanomezana connexion matanjaka ho andreo toerana maro sany ny commune Antananarivo renivohitra, ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ny RRH, ny fanatsarana ny fitaovana momba ny kopy eny anivon'ny boriboritany. 7,700 ireo fitaovana mila fanamboarana no efa ara-dalàna eny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, noho izay ezaka vitany teo anivon'ny DDNSI ny taona 2012 izay. Eo amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa dia nasiana fanamboarana ny lalakely ao anatin'ny fokontany raiky ao amin'ny commune ambanivohitra Tanjombato mba ho fanalana fahasahiranana ny mponina ao an-toerana, indrindra fa efa marikitra izao ny fotoanany fahavaratra, mampijaly ny maro tokoa izany lalakely izany. Ny kandida ho ben'ny tanàna natolotry ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Randrianarsoa Hery no anisan'ny angadina nanana sy vina ahitana izany, niaraka tamin'ireo mpikatroka sy mpiara-miasa jiaby amin'ny antoko tiako Madagasikara ao an-toerana. Nandritra ny taona maro no nijalian'ny mponina tao Tanjombato isaka ny fotoam-pahavaratra no ny faratsiany ity lalakely ao amin'ny fokontany Andafy Atsimo ity. Nandray andraikitra ny kandida ho ben'ny tanàna ao an-toerana niaraka tamin'ny mpiara-miasa sy mpiara-mikatroka aminy ao anatin'ny antoko tim, nanatanteraka ny fanamboarana izany lalankely izany ka ny ampahany 20 metatra aloha no vita hatreto ary efa azo ampiasaina tsara. Folo taona teo eo mihitsy satria natongavana tety manzao teo amin'ny fito teo fa tamin'izay mbola tsy mipesaka tety dia efa hitana hoe ratsy be ty lalana ty. Tena be dia be aloha ny tombontsoa azonay mponina ety amin'ity tanàna ity amin'izao fahavitan'izao lalana izao satria rehefa avy zany ny orana na dia orana indray mandeha fotsiny ary dia tena tonga dia tapaka mihitsy ty elakelan-tsano ety aminay ity. Dia izay aloha zany tombo voalohany. Dia eo ihany koa no rehefa vita zany ity lalana ity dia ny resaka fahalotona amin'ny fofona sy ny anona zany amin'ny aretina dia tena mahasoa anay tokoa dia tena mahafinaritra. Fa misaotra mponina ety mpifanolo-bodirindrina nahavitana an'ity lalana ity. Faly tokoa zahay satria vita tsara ilay izy. Toy izay no mandeha amin'ity ara miafiafy, tena misy mpanendaka ety zao ny moto afaka mirifatra tsara dia faly ny tenanay zany sady misaotra ny mpiray vodirindrina sy mponina ety. Zahay tamin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny mpiara-miasa aminy fa raha tsy zareo tsy nisy zao zavatra zao dia tena mankasitraka be dia be izay mponina ety Tongarivo. Mitoy ny asa fanamboarana io lalankely io mba ho tombotsoan'ny mponina. Mahafantatra tsara ny lahara-pahamehana ho fampandrosoana ny eny fotony ny kandida ho ben'ny tanàna izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune ambanivohitra Tanjombato. Antiko Madagasikara zany efa ela be mivondrony satria raha ny tenako manokana eo amin'ny 10 taona mahery eo no lefitry ny ben'ny tanàna. Dia rehefa tonga amin'ny fotoana zany anao retraite amin'izay ben'ny tanàna tsy anao meratsony izy dia nangatantsodrano taminy dia nahasodrano ary indrindra nahasodrano tamin'ny président Marc Ravalomanana ny hoe hitondra an'izay fanilo zay zany ho an'tiko Madagasikara. Eo moa zany hoe fanohanan'ny antoko ngeza be tsy voarefy. Le lalana zany io lalana io zany no vita dia noho ny alalana namen'ny commune aloha eo amboalohany zany
satria efa nisy lalana teto aloha fa nakarinay eo amin'ny 20-25 cm eo zany le lalana amin'izay tsy lena ntsony tonga tsy miroboka anaty rano ntsony le olona rehefa mandeha mody dia teo koa zany a ny indrindrindrindra ny fiarahana tamin'itiako Madagasikara sy ireo izay mpifanolo-bodorindrina rehetra nandray anjara daholo niarana natotosany lalana iny zany eo amin'ny 20 metatra eo le lalana fanomboana izy zay moa nefa filamatra koa zany hoe le miasa aingana miasa mafy miasa tsara ho an'ny vahoaka ary ho anay tiako Madagasikara eto Tanjombato zany dia misy filamatra anankiray koa hoe le tefibika vaovao ho an'ny tiako Madagasikara Tanjombato na le design zany hafa mihitsy no zavatra ataonay zany ny vina misy citerne ho apetraka ao amin'ny fokotany akeny eny zay mihoatra ny 50, 70, 80 indray ny olona milahatra rano eo zany dia ametrahana citerne io faharoa zany le jiro ngamba misy tetika maromaro zany anisan'izany anao ametraka jiro solaire zay rehefa aorinao laharana faharoa ao anatin'ny bileta tokana ny kandida ho ben'ny tanàna sy ny kandida ho mpanolontsaina ny tanàna ao amin'ny commune Tanjombato mitondra ny fanevany antoko tiako Madagasikara. Iery Randrianarsoa no ifaninana ho ben'ny tanàna ary Saondra Ramamonjosoa kosa no mitarika ny lisitry ny mpanolontsaina ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Tanjombato amin'ity fifidianana communal ho avy ity. Izay ny momba niny fa vaovao-ndra koa eto Madagasikara ny amin'ny sehatry ny haitao ara-tsakafo sy ny fandraisam-bahiny ary ny fizahantany satria dia sambany no misy an'izany olona manana ny mari-pahaizana master eo amin'ny hôtellerie, restauration et tourisme izany. Nambarin'ireo mpianatra eo anivon'ny INTH tamin'ny mpagnano gazety tamin'ny tianyany ity fa azo atao tsara ny mampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny fampiroboroboana io sehatra raiky io. Miradora Benjamina Tokira Marolahy. Mpianatra miisa 50 no ivoaka ao anatin'ny andian'ny santatra amin'ny didon'ity. Promotion voalohany salotra ny mara-pahaizana master 2 eo amin'ny sehatry ny hôtellerie, restauration ary ny tourisme ao amin'ny INTH. Anisan'ny tombony lehibe ho an'ireto tanora reto fifanakalozana amin'ny mpitantana trano fandraisam-bahiny anisan'ny lehibe indrindra dia Afrika. Fanambo azy ireo no manomboka amin'ny kely indrindra ary avita nokatra orinasa ho azy manokana. Betsaka zany ny trano fandraisam-bahiny sy ireo resaka fizahantany dia nefa ny tolotra sy ny tinady zany tsy dia mifanaraka loatra dia tsy ampy olona teknisiany eto Madagasikara dia anisan'izany zany reto sangany voalohany reto satria amin'ny maha hoe akoatran'ilay mpianatra hoe niainga nanomboka tamin'ny taona voalohany tao aoriana amin'ny baccalauréat dia mety nisy nijanona bac plus 2 dia nisy bac plus 3 dia nisy tsy nijanona mihitsy fa tonga dia nandeha jusqu'à bac plus 5 dia misy indray efa mpiasa anatin'ireny secteur ireny dia teny an-dalana izy no anatin'ny orinasa izy nandeha nanohy an'izy indray. Donc ny resaka orinasa zany tsy hoe niasa ny olana fa le traikefa zany mbola tsy ampy dia zay ny anisan'ny reto tonga nirety mpianatra reto nanolotra le diplôme vaovao na isehatra vaovao io. Jeune talentueux visionnaire le tena hoe dia tena nokatra dia anisan'izany kandrazany hoe raha zay filazako anazy hoe lavage de cerveau natao an'ireo tanora reo hoe akoatranareo mametrakefa any amin'izay orinasa sy ho an'ny fanjakana ianareo koa afaka mamorona olana mitranga raha manana fahaizana raha le olona manana diplôma dia nefa le capital entiny aingana zany ny problème ka raha fanjakana vonina nampy an'ireo tanora reo za miteny anareo marina dia marina fa afaka mandeha lavitra Madagasikara. Ho tanterahana ny fahavalon'ny volana novambra ho avy izao moa ny fanolorana ny mari-pahaizana ho an'ireto ho avy ny hôtellerie, restauration ireto. Eo amin'ny tontolo ny zavakanto dia notanterahana vita soamatsara tamin'ny tianyany ity ny fanaovam-beloma farany any Fafa izay andro ny tarika maleo amin'ny maha-olo malaza azy moa dia nisy ny hetsika maro isan-karazany izay notanterahana ho fanomezam-boninahitra ihany koa ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny kanto teto Madagasikara. Miradora Benjamina sy Tokira Marolahy no mitatitra an'izay. Tsy maty aho akory fa mbola matory. Izay ny teny nampitondray ny fianakavian'ny Fafa ho an'ireo mpankafy azy. Ratsaivina moa dia fantatry ny maro tamin'ny sehatry ny zavakanto i Fafa ary anisan'ny tena nampalaza azy ihany koa ny fisiany tao amin'ny tarika maleo.
Mampiavaka azy ihany koa ny fananany feo avo dia avo ao amin'ny tarika. Vaovao dia olona tsopo, be fitiavana ary tsy tia disadisa, fa mijoro sy miezaka ny mitady ny lamina ary mampiavana fiarahamonina araka ny nambaran'ireo mpiray tarika sy ny mpiara-miasa aminy. Miafatra farany gava dia ho an'ny tsika be da be ny zavatra napetraka ngeza indrindra hitako nafitrana dia ny fatsoran'ny fiainana fatsoran'ny fiainana mabany tsisy fahavalo mihitsy. Tsy misy azo solonany ny olombelona tokanay na za na fafa na dada na nono tsisy hoe solona zany mitarika maleo fa rehefa tapotra ny fotoana dia tapotra ny fotoana fa izay efa taloha zany zao no le lazaiko hoe ankizy toverde manohy raha mbola velonaina satria le aina no men'ilay pary izy koa na metaleta dia toizany. No avy nitaritra maleo tsy dia mieritreritra loatra an'izany zay 10 taona aoriana na manaraka eo tsy dia mieritreritra no avinay zay fa ny olona vazay mamoron-kira fotsiny zay dia efa lasa zay mitelo manao programme zay mikasikasika ny hiranay vaovao an'izay ambiny sisa eo dia mihira foana zay dia mihira foana zay fa no avinay tsy fantatray no avinay tsy fantako nafiko fa ny amba afankatahako fotsiny hoe efa tsy tiana fotsiny le hira dia zay nono tsy misy recrutement zany fa miankina ny tsirairay io fa maleo tsy hoe orinasa ka hoe soloana iny atsiany fa resaka fitiavana hira io firalahiny io teny gasy io tanindrazana io efa may dia manaova. Nototosaina androany moa ny fandevenana ny fafa ka ny misandratra andro tamin'ny volora dia nisy ny fanaovam-beloma azy farany tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Avy eo dia nentina teny amin'ny FTKM Matrano Vato Varavohitra ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy ho fankahirezana ny fianakaviana. Milohan'ny anitriana azy teny amin'ny fasan-drazany Indrangaina Ilafy. Ny nofiny no mandao fa ny kantony no toetra. Mandria-piadanana vaovao. Misy ny fandaminana manoloana ny fanamboaran-dalana izay misy eo eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tahaka izao ny tsara fantatra ho an'ireo mpampiasa lalana momba an'izay. Ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mampandreny besiny maro, indrindra ireo mpampiasa lalana, fa mba hampizotra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Kolasy dia rindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ny lalana PK 1+500 Andravoangy ambony ka hatreo amin'ny PK 1+800 Andravoangy ambany ny alatsinainy 1 Oktobra 2024 ka hatramin'ny alahady 7 Oktobra 2024. Ireo fiara avy any Ampandrana te hiazo iny lalana iny dia mandray avy hatrany na Andravoangy ambony ankady tapaka ankady fotsy station Shell ka hatreny amin'ny croisement Ambodivona mankany Andravoangy ambany na Andravoangy ambony miazo any tsy azo tafo Beoririka Andravoangy ambany. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra ihany koa ny ampahany amin'ny lalana PK 0+200 Gauloise ka hatreo amin'ny PK 0+600 Nosibe Hotel tsy azo tafo ny alatsinainy 1 Oktobra 2024 ka hatramin'ny alarobia 3 Oktobra 2024. Ireo fiara avy any Soarano te hiazo iny lalana iny dia mandeha avy hatrany any Beoririka miakatra tsy azo tafo ary Antaninandro.
Andesintsika mamarana ny vaovao tahaka ny mahazatra dia ny vavalatsaka izay hitondrany hery andrembololona ny tsara ho fantatra ny fanairana kely atsika ao anatin'izany rehetra izany. Asa ino koa ny raha andesina amintsika amin'ny tinany ity andao arana izay vavalatsaka izay. Ny mbola falatrany manolotra ny araba no omba piraritso ihany koa natratra ity andro ato anatin'ny fandarana vavalatsaka ity ho atsika rehetrarehetra. Mandeha moa zany ny resaka pré-campagne amin'izao fotoana izao. Raha antsika malala zany hoe fotoana mialohan'ny fampielezan-kevitra. Betsaka sady no efa mandeha io moa zany araka le teny naman'izay hoe baolina kamely marina tokoa ve zany. Io zany rehefa hoe mandeha ny baolina dia misy ny tsy maintsy ambatsy kely foana e. Rehefa baolina kamely zany dia io na efa hitanao mitaklarika rehefa tena tsy hitan'ny arbitre tapika io tonga dia efa mandeha zay samy miala tsisy olana tsisy problème sans faute. Fa rehefa mandeha kosa ny lalao madio izay nitadiavin'ny dada hoe aleo atao adio tsara mihitsy io dia hatramin'ny arbitre ary io amin'io tonga dia tena tsy maintsy fa tonga dia mijery ny lalao rehetrarehetra. Io mantsy tetika dia mody misy misika ny arbitre dia mijery ny arbitre dia avy eo ianao tonga dia voafanina kely eo ianao tonga dia efa avy ny olona mitakla. Dia ny eto amintsika moa zany tsy haiko hoe misy an'izay sa tsisy an'izay fa avaridada aloha zany hoe aoka ny rehetrarehetra zay ny afany. Fa dia ny hoe fomba fitantanana ny eto amin'ny tanàna iza ny tena mavo, iza ny tena mety. Za aloha mahita hoe ao ny vedety dia ao ny tsy mety dia ao ny mahay dia ao ny ohatrohatra zay. Anjarantsika ny mandinika hoe iza le tena favori rakoto sara ndry fa zay lory le ry ny andro antsika ity. Mankasitraka anao naritra anjery veloma tompoko. Erana akeo koa no azo natolotra tamin'ny tinany ity tompo klasy tompo vavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Amin'ny manaraka koa ny fotoanantsika eto amin'ny vaovao amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompo.